Maniry ny hanohizany Andriamatoa Gasikara Fensoa ny fitantanana ny Ministera ny Serasera sy ny Kolotsaina ireo mpikabary. Mbola maro ny asa andrasana amin'ny Ministry ny Serasera sy ny Kolotsaina ho ireo mpikabary sy mpitarika fikambanana maro ny androandroany. Nambaran'izy ireo fa ministra manome lanja ny Kolotsaina i Gasikara ka maniry izy ireo ny hanohizany ny fitantanana ity ministera ity. Andrasana aminy ny fanohizana ny fametrahana lanja ny maripahaizana momba ny kabary ho ara-panjakana, ny firsona tsikelikely amin'ny matihanina mba hisitrahana ny fisotroan-dronono ary ihany koa ho tena sehatra velon-tena ho an'ny mpikabary ny fiseharana amin'izany. Tsy latsa-danja tamin'izy ireo ihany koa moa ny nisaotra ny ministra Gasikara Fensoa tamin'ny asa vitany sy ny fanohanana izay azo tsapain-tanana nasehony hatramin'izay. Araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny Andriamatoa Kamindy Mahazo moa dia renim-pianakaviana iray no diso fatiny tomanina. Renim-pianakaviana iray no nisy nampilaza fa maty ny rain-janany izay efa nisaraka taminy efa ela tao Ambalamanasy 5 Toamasina. Nitranga moa izany zavatra izany ny andro ny talata lasa teo, nilaza ny toerana nisy ny razana ilay nampilaza azy ary lasa ity farany niaraka tamin'ny zanany telo nijery ilay razana. Rehefa tonga tao amin'ny ilay trano misy ny razana izy ireo dia avy hatrany dia nitomany sy nilaza hoe navelana hokamboty ny zanantsika, gaga avokoa ireo tompony fahoriana ary nanontany satria tsy mbola niteraka akory ilay lehilahy maty. Rehefa nojerena ilay razana dia voamarina fa tsy ilay rain-janany akory ny tao amin'ny ilay trano fa amin'ny toerana hafa no nisy azy. Ilay papaneny lakilosy koto lehilahy Mahitsoambo dia nilaza ny fanehoan-keviny tao anatin'ny pejiny. Toy izao moa ny zavatra izay nambarany: tsisy faly intsony ny gasy indrindra fa ireo ny tolona namaky vavambasy, fa tsisy mifanaraka amin'ny zavatra notakina ny ataon'ny olona nandray ilay fitondranana, tsy miheno tsisy mandray sosikevitra fa ny ataony ihany no ataony. Zao dia ry zareo mpiara-misaosy ihany no hofidiana Praiminisitra, dia efa io ihany koa Iravatomanga faharoa dia hanao didiny Besandry indray. Nambarany ihany koa fa ho fenony sy ny vahoaka dia isy faty olona indray hanisorana anio eo, dia hiporitsika toy ny voalavo mankany la Frantsa daholo indray, dia miandry mipoka any Dago indray dia hiverina indray, ary amin'izay andro zay aza dia olona efa nitsoka lany fotoana ny sesitany no mbola hanao sesitany tena ny fanindroany sy fanitelony. Ikoty ihany koa dia nilazany hoe aza mamita bahoaka ianareo mpamony afo ny fitondrana fanavozana. Ny vahoaka efa voafitaka lalina amin'izao fitondrany Colonel Mikael izao dia lazao anay ny marina ny mikasika any Colonel Patrick. Io moa anisan'ny nambarany Andriamatoa koto lehilahy Mahitsoambo. Salama dole. Makasika ny fanambaran'ny Colonel Patrick dia mangataka fotsiny zany aminareo mpamono afo mba tsy amitaka amin'ny vahoaka. Vahoaka efa voafitaka tena voafitaka lalina mihitsy amin'ny zao fidiran'ny Colonel Mikael zao. De rehefa avoaka ny marina mikasika ny tsina de fa be de be mahafantatra na hoe vitsy zay mahafantatra hoe ahoana marina fandehan'io fitonana amin'izao fotoana zao io. De nareo mpamono afo indray no mamadika ny sainy gasy hoe coïncidence fovoan'ny Rajoelina tary, ny colonel ne mikane madio fa le forongony. Tsisy resaka forongo zany, tsisy resaka hoe ny manodidina, zay zavatra fampiasain'ny bady foana zavatra ny very fikana T1 zany, fikana T1 zany, fa tsisy hoe alery madio fa ny forongony tsy madio. Fa aza pesona zany le vahoaka efa tena mijaly ry zareo, mijaly le vahoaka malagasy, mahantra le firenena. De tokony mba ho tonga saina, zay fa tonga vasaina zay ve de tena tsy sarotra be amreo mpitondra sy ireo le mpakavola amin'ny karana sy mpakavola amin'ny frantsay reo ve ny mba etritra ny zavatra zay, hoe tokony mba ho tonga saina zay. Ramatoa Harilala Ramanantsoa mbola manohy miasa ny ben'ny tanàna Harilala Ramanantsoa, tsy mbola naharay notification avy amin'ny filakevim-panjakana sy ny ministeran'ny aditana hatramin'izao i Harilala Ramanantsoa ilay ben'ny tanàna ny Antananarivo teo aloha araka ny nambarany androandroany.
Nilaza izy fa mbola manosy miandraikitra ny fampandehanandraha eo anivon'ny commune Nahatrany mandrapahatonga ny notification. No hamafisiny kosa fa manaiky ny didy izay navoaka ny filakevim-panjakana izy. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitanay hatramin'ny farany, ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka zay alatsaka yato misesisesy. Zay fa tsy halavena ny resaka, hametra beloma izahay, veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisi, veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.